raison mety atongavana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra malalaka kely aloha andeha hiasa. Raha sendra malalaka ianao tonga eto dia ahoana zany raha tsy malalaka? Raha vao tsy fanatrehan'Andriamanitra ny teny etaeta. Andeha hoany aho fa misy olona manao fotoana amiko amin'ny valy sasany dia ampiarahako ilay fotoana. Dia raha tsisy olona manao fotoana aminao zany amin'ny valy sasany dia tsy ho avy anie zany ianao. Dao tsika amerina ao anaty eo tompo tena ataovy misy etaetanao foana atao anatiko. Isan'andro tsy tokony hiena, tsy tokony hisy fotoana hoe foana tampoka le izy, tsy tokony miaka-midina fa tokony voatahiry foana hoe vao maraina dia tompo mangetaetanao indray aho. Azarato ny tananao dia mangatahana zany fahatsapahana zany, mangatah mba hisokatra ao amin'izany fahamarina nketaety zany any anatinao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tena manaitra tokoa ianao mba hahatonga anay tsy hampifangaro ny fahatongavana eto amin'ny fanatrehanao amina programa hafa, fa tena etaeta ny fanatrehanao sy etaetanao. Ty marainty no ametrahanay hatrany ny fonay momba anareo manontolo tafiditra ao amin'izay tianao, ao amin'izay andrasanao anay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety ary a. Alléluia. Alléluia. Be dia be ny fampianarana sy fampaherezana voaraitsika. Indray ohatrany tsy hitatsika intsony inona ilay izy zany anatin'ilay izy, ohatrany ao namarina resiva dia tonga isa-maraina fotsiny aloha. Ataovy misy etaeta ao anatiny hoe tompo tena zavo amiko izy misy zavatra tsy azoko eto amin'ity point ohatr' izao. Dia minao fa androany a dia anisan'izay a fotoan'izay indray zao fotoanantsika izao a loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe communion aloha e. Communion ry havana ny fototry ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fiombonana no fototry ny fiarahana amin'Andriamanitra. Zany hoe miainga eo amin'ny fiombonana ny zavatra rehetra iarahanao amin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahasivy. 1 Corinthiens 1:9 naran'i Jesosy rehefa hita dia raha antsika fakina. Korintiana voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy. Naran'i Jesosy ndao antsika raha maky ary isa 2:3 mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny zavatra anisan'ny anarantsika dia hoe mila manaraka an' Jesosy tsika, dia mila manahaka an' Jesosy tsika. Fa alohan'izany rehetra izany mila mamaly ny antson'Andriamanitra isika mba hiombona amin'Andriamanitra, hiombona amin' Jesosy. Zay mamaly ny antsom-piombonana no afaka mianatra ny toetra an'Andriamanitra amin'ny fanarahana sy ny fanahafana ny tompo. Raha tonga dia hikatroka resaka toetra tsika kanefa tsisy fiombonana dia tsy izay ilay programan'Andriamanitra, tsy maiky ny anana toetra tsara fa ao amin'ny fiombonana aloha. Dao jerentsika ilay hoe mahatoky Andriamanitra satria izay no teneniny teny io mahatoky Andriamanitra ao izy. Avy ao amin'ny fahatokian'Andriamanitra no nisokatra ny opportunité ahafahantsika miombona amin' Jesosy. Satria fidèle l'Andriamanitra dia nisokafa ny opportunité ahatonga sy ahatonganao hiombona amin' Jesosy. Vao miteny zany ianao hoe Dieu est fidèle dia tokony to dia misy égal hoe communion. Dieu est fidèle. Drentsika misaina hoe mahatoky Andriamanitra fa izay niteneniny dia mitranga. Izay zao mahafinaritra. Fa ny tena ompon'Andriamanitra hoe mahatoky Andriamanitra miombona amin' Jesosy ianao. Hitanareo amin'izay mahatonga ilay hoe
fiombonana aloha mialohany zavatra rehetra. Ohatry ny ahoana ny endrika isehoany le fahatokian'Andriamanitra mahatonga n'Andriamanitra miantso atsika iray amin'ny zanany. Deutéronomia 2:3. Deutéronomia 32:4 avereno hoe communion alohan'ny zavatra rehetra hoe. Avereno communion alohan'ny vavaka hoe. Communion alohan'ny fanompona hoe. Communion alohan'ny fiderana hoe. Communion alohan'ny mamoaka toetra tsara hoe. Communion alohan'ny mamafy hoe. Mino fa miha mazava ny zavatra tena ho ampon'Andriamanitra. Ary ty resaka révélation ty dia resaka angle. Andriamanitra no manokatra ny ao anatinao ahitany teniny amina fomba fijery anankiray. Ohatra, Luka 5:5 zao dia misy fomba fijery mahita hoe Andriamanitra ny fahavokarana. Ary misy faminaniana mivoaka hoe ninona samby foana tonga dia feno aminaran'i Jesosy mioraka daholo ny publika. Fa ny angle anankiray, misy petera anankiray zay nahafoy an'ilay fahavokarana. Izy amin'ireo ary le tena tian'Andriamanitra ho resahana. Ny sambonao feno trondro ve? Sa ianao mahafoy sambo feno trondro? Raha olona tia trondro dia le angle anankiray ny raisiny. Fotoana maraina, fotoana avokaran'ny trondro ny fiainanao. Io trondro io ry havana mety zavatra mitatra le izy satria zay le mandresy lahatra, fa tsy midika hoe zay le tian'Andriamanitra ho tenenina. Ny andrasan'Andriamanitra zao dia hoe petera fa niteny hoe tsy ahoako intsony ny trondro, tsy ahoako intsony ny sambo, tsy ahoako intsony ny arato, fitaovana zany, tsy ahoako intsony ny asa, business, tsy ahoako intsony ny fidiram-bola, fa anaraka an' Jesosy. Zany zao message tena tian'Andriamanitra hoeny hoe enao mahafantatra ny asarobidin'i Jesosy mahatonga anao manaraka an' Jesosy. Dao tsika isainany raha nanantena trondro petera, inona moa ny anarahany an' Jesosy ko ny trondro rehefa fenoko? Fa nanarahany an' Jesosy satria nisokatra tao anatiny fa Jesosy no izy, Jesosy no ivo, ary Jesosy no rehetra. Dao vakintsika le Deutéronomia 32:4. Fa maninona avy eo amin'ny fidelité, maninona avy eo amin'ny fahatokian'Andriamanitra ny mamindra manokatra ny fahafahana mba hahatonga antsika zanak'olombelona hiaina communion aminy. Zao voalaza ny teny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy, eto amin'izay important be, tsy misy ratsy ao aminy. Avereno hoe Andriamanitra mahatoky izy, tsy misy ratsy ao aminy. Nampitenen'ny fanahin'Andriamanitra Mosesy tam'izany. Tsy mbola tena nahazo an-tsaina ny asarobidiny atao hoe asa tanteraka nomanin'Andriamanitra ambadiky ny fatokiny Mosesy nanoratra. Mety ny hevitra izy tanteraka ny asan'Andriamanitra satria nivoaka ny Egypta. Eo amin'izay le izy. Raha vao tsy mahafantatra an'ilay ao am-pon'Andriamanitra ianao dia voafetra hoe ny asan'Andriamanitra tanteraka voaka avy any Egypta. Nefa rehefa diniantsika ny asan'Andriamanitra tanteraka eto dia misy zavatra izay tian'Andriamanitra afindra ao anatin'ny olona. Zavatra ao amin'Andriamanitra tian'Andriamanitra afindra ho ao anatinao. Inona le ao amin'Andriamanitra? Tsy misy ratsy ao aminy. Jesosy zany manana programa mba hahatonga ny rehetra izay tonga eto ho tsy misy ratsy intsony ao anatinao. Ahoana ny tanteraka an'izay? Tsy ezaka le izy, fa amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia miamiena ny faharatsiana ao anatinao ambara-pahatonga ny fotoana ho foana tsy misy intsony ny faharatsiana ao anatinao. Raha manao formule matematika zany dia hoe Dieu fidèle égale communion, communion égale tsy misy ratsy ao amin'Andriamanitra. Ny dikan'izay miepita ao anatinao le izy tsy misy ratsy ao anatinao. Avereno communion hoe tsisy ratsy intsony ato amiko hoe. Hitanareo ve le zavatra le anempon'Andriamanitra zany tsy hoe tsy misy trosa intsony. Fa raha olona bokany trosa mamaky dia izay no hitany zao hoe anisan'ny ratsy tian'Andriamanitra esoriny amin'ny fiainanao io trosa io, lasany ray. Ampianarin'ny tompontsika tsy ho any amin'izay mahatery ara-nofo ny interprétentsika ny zavatra tenenin'Andriamanitra,
fa amin'le tena mahatery azy tsy misy ratsy ozy izy. Ay Andriamanitra nanoma anatin'ny ela lay asa tanteraka dia ny communion, ny andro fotoana izy, ary le fotoana mahamety dia rehefa tonga ny fanamasina ka niditra ao anatin'ny olona vita amin'ny famonjena nataon'i Jesosy dia afaka miaina communion amin'ny Jesosy ny olona, dia manomboka eo possible amin'izay le hoe tsy misy ratsy intsony ao anatinao. Mahafinaritra le zany. Aike zany zany eo am-pon'Andriamanitra. Mety hiatrika ady ianao fa tsy misy ratsy ao anatinao eo ampiatrehana ady. Mety miatrika tafiotra ny fiainanao, mety misamboaravoara. Ho hitantsika rehefa avy eo tsy arotro. Eny misy zavatra ohatr'izany eto amin'ity pilipily ity, zavatra tsy aritra tamiko ohatr'izany. Jesosy ve niaina fahamarinana? Tsy mamarina nareo e? Oui, marina izy ary fahamarinana anarany. Ko maninona ny kesy ministera misy mangalatra? Ka miaraka amin'i Jesosy ianao, mety misy zavatra mitranga, aza atao mampikiropaka, ary aza atao hozay ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Azareo e zany. Ny kesy misy Jesosy misy mangalatra. Raha nytitsika dia hoe kesy misy Jesosy miala ny mpangalatra, mahavariana. Fa ny kesin'i Jesosy misy mangalatra. Ka ahoana ny kesinao no calme ianao? Aza apetraka ao amin'ny kesy ny fonao, apetraka ao amin'Andriamanitra. Aza taitra amin'izay mety alaim-panahy angalatra. Aoka ianao tsy alahelo ny amin'ny kesy banga, aoka ianao alahelo ny amin'ilay mpangalatra very. Rehefa avy eo, raha mbola misy fotoana dia resahantsika izay. Aloha alefa aingany ity. Ay Andriamanitra nanomana communion, ny tao am-pon'Andriamanitra satria tsy misy ratsy ao aminy, dia fanirian'Andriamanitra mba ho averina le fiainan'Andriamanitra very tao amin'ny olona, mba tsy hisy ratsy koa ao amin'ny olona. Journée anao zany tsy tokony hisy zavatra ratsy avy aminao. Fa aza taitra raha sedra misy zavatra mitranga, mety eo amin'ny fiainanao, satria ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Tsy arotro anankiray indray koa. Raha olona ny fahombiazan'i Jesosy, ny tanàna rehetra izay nandehanany tokony ny aiky azy daholo, tsy marina ve zany? Mety vao tonga dia vao mivavady ny tanàna fotsiny to dia mangovingovotra fotsiny ny tanàna, tonga dia mibebaka daholo ny olona, tsy zany ve? Fa tonga tao Nazareta izy, tonga tsisy ny azy daholo ny tao. Ary ny tena lohany mpisorona tsy nino azy tao ny fianakaviany. Calme ianao raha misy fianakaviana tsy mino anao. Tsy hoe tsy mandray an' Jesosy ianao, na tsy manaraka an' Jesosy, fa na Jesosy tena ny aza ny lavo ny fianakaviana ambara-pahatonga ny fotoana ny résurrection. Possible mission authentique avy amin'Andriamanitra, fa misy olona tsy mandray. Aza atao mahataitra zany hoe tena avy amin'Andriamanitra marina re ty zavatra atao. Ahoana rany? Ohatra misy olona tsy mandray ny izy. Tsy hoe avy amin'Andriamanitra dia ho raisin'ny olona rehetra. Fa na Jesosy ary mandalo tanàna dia misy tanàna mandray, misy tanàna tsy mandray. Ny fiverenanao amin'ilay teny zany tokony hampaherenao mba hahatonga anao tsy hamariparitra amin'izay mandresy lahatra anao hoe eo ve Jesosy sa tsy eo. Rehefa renao ny fijoroanao fa manome voninahitra n'Andriamanitra, dia mahazo ain'Andriamanitra sy ny fanatrehany miaraka aminao. Ninona mitranga sy hita amin'ny masonao eo mitady hakivo, nefa ianao tsy tokony ho kivo satria eo Jesosy afaka hamany zavatra rehetra. Tokony ho voafafa ao anatsika mihitsy zany le fahadisokevitra hoe miaraka amin'ny Tompo, tsisy problema tsony e. Vaky io filazantsara fa problema ny natrehan'i Jesosy e. Andohetrako tsisy vola. Aza gaga zany fa manara-dian'i Jesosy misy fotoana. Le tena vrai évangile resahantsika. Oui. Zay amin'izay tonga dia mailo be zany ianao raha vao misy miteny anao hoe zany kristianina zany tsy tokony hory vola zany. Oh, Jesosy tsisy vola. Ka mpanara-dian'izy ianao. Tsy midika zany hoe iaina anatina tsy fisiny ianao, tsy zay. Fa tsy niankina tamin'ny vola Jesosy. Tsy hoe gizitinjitiny izy dia zarana ny vitainy ny toroteny satria tsisy vola. Fa ny vitainy tsara foana ny mission, fa voapirofo fa rehefa andohetra izy tsisy vola. Le kesy vao niresahako vao eo fa nisy mipetaka. Rehefa jerevana koa nefa anisan'ny tena ressource ny ainan'ny ministeran'i Jesosy tsy olona sitrana. Tsy olona sitrana mahatsiaro tena, le olona koatra tsy mahatsiaro tena. Nijerena fa tsy mbola tsy nahita hoe ary rehefa sitrana ilay lehilahy jamba dia nafony avokoa dia nomeny. Tsy nahita an'izay fa ny zavatra hitako misy mpanarady
tia an'Andriamanitra tonga dia manompo amin'ny fananana. Ireo mpanaradia ireo tsy marary tsisy problema fa tia an'Andriamanitra dia manohana fotsiny ministeran' Jesosy. Ka possible zay amin'izay le miverintsika aza atao refo mihitsy zany ny any am-paosinao ny amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra fa Jesosy tompoko tena nanana communion tamin'ny rainy fa tsy sininina tany am-paosiny fa feno Andriamanitra ny tao am-pony. Ny antony fivorintsika eto zany tsy ho lasa feno vola am-paosinao, tsy zay fa mba hahatsapy ianao angetaheta ny feno Andriamanitra ny ao anatinao dia miteny fotsiny Jesosy eo amin'izay le vita communion, ampy communion, feno communion tsara, tonga dia mibitsika ny ray dana manjono, tsy manarato fa manjono, tsy trondro be dia be fa trondro ray, tsy tapahana ny rambony fa mivava ny sokafana. Dia tonga dia le vola ao andoavana hetra. Ary teo no nahitako fa tena ohatr'izay Andriamanitra. Misy zavatra angatahanao zay to dia juste eo amin'iny fa tsisy ambony. Ianao ve tsy mariamarika an'izany? Hoe Andriamanitra misy zavatra ohatr'izao tena juste an'iny omeny tompo dia hoe dia ataony tsisy ambony izy dia zay tompoko inona angatahanao. Tena akaikinao tsy tokony zavatra ampikiropaka anao hoe raha zay natrehan' Jesosy hoe enaro ny réaction an' Jesosy hoe satria ampy communion izy hoe mazava ve zao zavatra zay resantsika zao me mazava hoe tokony hisokatra be ny ao anatinao zany tsy hikiropaka hoe za ty zany tsy kristianina fa tsisy vola ohatra, tsy vola ny mamaritra ny maha-kristianina anao fa ny fanarahanao an Kristy. Ary Kristy tsy nanana na dia zay anitrihana ny lohany aza fampaherezana ho an'izay tsy manana pindrana, fa Jesosy tapitra ny indra mahamenatra zany mindrana zany hoe ty zavatra ilana ty dia indraminao daholo fa mahavatra fa Jesosy tsy menatra ka tsy haiko na mahamenatra rehefa misy zavatra tokony indramina zany zava-dehibe tonga raha-potoana izy azo ampiasaina fa tsy voatery tsy maintsy hoe nefa tsy ampiasainao akory. Atao inona moa zana-boriky nefa ekarana ny Jerosalema ndray mandeha fotsiny fa dia mahafinaritra taritarika niraky ny tariky ny mpianatra ty efa tsy dia zanaovana azy mbola ampiana zana-boriky anankiray ve ny mpianatra afaka mifadiana fa ny zana-boriky tsy dikan'izay amin'ny fotoana ilana azy ihany no atao tonga iny dia averany amin'ny tompony iny avy eo fa tsisy ilana azy ilay aorianan'izay zay concept zay mihitsy ny len'Andriamanitra fa tsy hoe feno zavatra be dia be ao tranonao nefa tsisy miasa daholo na ray aza. Dia ohatrany hoe mampitsahatra anao hoe manana frigo telo nefa ny ray ihany ny branché vo branché ny ako izy telo dia manaikitra be jira malala normalako matosy be no branchénao kosako jiron'olona kosa no ampiasainao moa ianao tsy mandoa zany koa mbola mila fandinitena daholo le izy kosa raha aza mampiasa rehefa tsy mandoa hamatoa mampiasa dia manina mila mandoa satria hoe mangalatra so dia moa dia communion nefa misy fraude any amin'ny compteranao mengavy aminaran'i Jesosy tsy haiko hoe maninona voateny eto zany fa dia misy olona tian'Andriamanitra ho tahiny eto aza sombaina amin'ny fraude ny fiainanao mandehana amin'ny fahamarinana ka le paster efa zany daholo nataon'ny olona ka ny olona rehetra netsy any an-danitra ianao no mahafantatra fa ho any amin'ny mandrakizay ianao aza manaonao kitoto zany esory daholo zay mampakitoton'ny kitoto rehetra averenao amin'ny ka le paster vao esorina liana dia manaikitra be le compteur aleo ny compteur manaikitra rehetra toy izay ny amin'ny elo oe ary io rehefa tena mandeha amin'ny fahamarina ianao ampahitan'Andriamanitra fitianao tsy makaiza koa reny le vola azonao tamin'ile compteran'ny fraude ndraindray ary no hoan'ny aretina indray mandeha fotsiny satria tsy fahamarinana. Mila fahafaly ny jiramany ambadika any mba manentana ny mpino sy ny fiangonana tsy hanaonao foana tena adiditsika zany any rety zany ny sitrapon'Andriamanitra zany ary satria tsy misy ratsy ao amin'Andriamanitra dia zay no mahatonga ny communion irery ny lalana atonga ny olona ho lasa tsy misy ratsy intsony koa ao aminy tahaka an'Andriamanitra satria afindra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny communion le tsisy ratsy ary ny tsisy ratsy no lasa feno tsara. Amen. Romanina 15:14 minaran'i Jesosy fa zao koa rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa.
le communion mba hatonga anao ohatra an'Andriamanitra feno fahatsarana. Amin'izay fotoan'izay ivavaka ianao, feno fahatsarana ianao vao mivavaka dia azon'Andriamanitra antoka fa tsy hangataka zavatra ratsy ianao ary tsy teraka zavatra ratsy ny fangatahanao satria ny ao anatinao mihitsy nefa tsy misy faharatsiana intsony. Tesaloniana voalohany toko 5:7 dia misy zavatra mahafinaritra be voalaza eto momba le fahatokian'Andriamanitra dia miampitany amin'ilay communion anaran'i Jesosy. 1 Thessaloniciens 5:24 anaran'ny Tompo mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Hitantsika tamin'ny voalohany fa Andriamanitra miantso ho amin'ny communion dia izy miantso ihany no manefa. Ny anjaranao ndray zany mamaly fotsiny fa ny matateraka le communion, izy ny manao ny rehetra mba tonga anao afaka iombona aminy fa ianao mampiasa safidy manaiky hoe manaiky aho. Andriamanitra miantso ihany manefa. Andriamanitra ihany ny mahatateraka an'le communion rehefa manaiky an'le antso ianao. Ny dikan'le miantso Andriamanitra miantso dia ianao afaka misafidy na ny amaly na ny tsy amaly. Ny communion zany dia Andriamanitra miteny hoe midira ny communion moe dia na ianao miditra na ianao tsy miditra, miangavy ianao mba hiditra. Amen. Andriamanitra miantso mba tonga antsika hanana communion ao amin'i Jesosy, ary le antso dia mila valiana. Valio ny antso mpiombona nataon'Andriamanitra tonga anao iombona amin'ny zanany dia Jesosy. Kolosiana 3:15 amin'ny anaran'i Jesosy ary ao ka napaka ho amponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray ary ao ka ho feno fisaorana ianareo. Rehefa mahazo aina ny communion, mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra miombona aminao dia mandre fiadanana ianao, ary ny olona feno fiadanana avy amin'le communion, le fiombonana, dia lasa fisaorana ny feno eny ambavany. Zany hoe ny olona feno fahatsarana zany feno fisaorana, miena ny tabataba fisaorana betsaka, miena ny teniteny foana manomboka miteny tsodrano sy miteny zavatra tsara, miena ny fimonomononana me mitombo ny fankasitrahana, miena ny kritika me mitombo ny compliment. Lasa mahita hirika ianao hitenenina zavatra tsara foana any amin'izay alehanao. Ka izy ane mpangalatra mety mangalatra nisy fotoana izy andro zavatra tsara ane, ohatra mahita hirika izany foana ianao hitenenina hoe olona tsara le olona, nefa hitapoky hitapirenena hita amin'ny Facebook andreto zao olona ratsy le izy. Ianao rery no mahita fa olona tsara izy. Fijerin'Andriamanitra ve zany sa fijerina dala aloha lasa aloha sao dia ianao rery no mahita fa tsara. Ny olona rehefa miteny tsy indray ohatra ny mahavany amin'ity fiainana ity fa olona tsy tokony ho faty ao maty, ianona zany tokony ho faty, mpamosavy ane zany fa nga ianao ndraingany mamatra ianona tokony ho faty. Tena pasteur tatoaty izy vaovao dia ianona tsy tokony, ianona mihitsy ny tokony ho faty eo amin'ny toeran'iny. Tsia Andriamanitra mandahatra, Andriamanitra mandamina. Ianao mila tsara fanahy, feno fahatsarana foana. Rehefa mijery saoly ianao tsy tokony mahita kristianina ringana fa tokony mahita fiangonana kristianina mitsangana. Tokony mahita Paoly efa niova ianao, mahita epistily efa voasoratra, mahita fijoroana, mahita ny fataterahany fiazaka zany. Zany no tokony ho hitanao fa tsy le hitan'ny olona tantarainy hoe namono olona na niantsika kristianina, tsy alehany ozy Andriamanitra hoe alehany iny. Rehefa mbo mivavaka, Jesosy zao no miteny mivavaka io. Ny fijerintsika ry havana dia mila averina sy avaozina hifanaraka amin'ny fijerin'Andriamanitra. Rehefa tanteraka le communion dia misy fiadanana ao anatintsika dia lasa feno fisaorana ny vavantsika. Petera 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mamaly ratsiny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no ny antsonanareo mba handova fitahiana. Antso le communion, Andriamanitra miantso. Misy fotoana ianao mamaly, misy fotoana ianao tsy afaka. Galera ny ao ambadiky ny tsy fampiny communion. Fa raha vao ampy communion ianao amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dossier 10 taona vao vita, rehefa tena feno communion tsara ianao tapany maraina fotsiny dia mivoaka ny zavatra rehetra. Dia rehetratsika lasa mamoaka lesona hoe tsy mora ny mahazavatra tsara, mila manam-paharetana, persévérer mihitsy. Misy taona 10 taona vao azonao io, lasa lesona le izy, nefa tsy ampy communion mahatonga le izy 10 taona.
fa tsy hoe le izy tsy maintsy folo taona vao miombona eo ianao tsara toetra feno fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao tampotampoka eo zay am'izay le tampotampoka eo am'izay tampotampoka eo le olona mihitsy miantso alay voaty regna taratasinareo gaga ianao olona tsy mpiantso fa olona tsona tsy mandray telefona ny lasa miteny tongava ty sa teriko any mihitsy tenenina kaikanao manasarotra fiainana hoe zay tsy manaiky ny taridalan'Andriamanitra hoe ao amin'ny communion hoe feno fahatsarana ianao dia amoraina ny zavatra rehetra hoe somahenitehaka ho an'Andriamanitra. Deo tsika hijery le resaka business succès sy communion le tenenin Jesosy. Andriamanitra aloha dia tsy mainka amin'ny fahombiazana iainanao zay aloha zany dia irahantsika aloha miara-mody eto rehefa avy eo sy miara-miatrika ny tontolo andro tsy mainka amin'ny fahombiazanao Andriamanitra fa mainka amin'ny fiombonanao aminy Andriamanitra. Tsy ahoan'Andriamanitra zany raha omby ianao sanatria nefa tsy tafiombona aminy. Eo amin'izay le lasa lany fotoantsika mangataka fahombiazana foana raha toka tsy aloavany fiombonana satria ny tena mamaika an' Jesosy tsy ianao mahatanteraka an'izay natomboka ao fa ianao miombona tsara amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay tsy mahataitra anao zay mitranga. Misy ny fahombiazana tsy mampidehaka anao, tsy misy ny fahombiazana tsy mahakivy anao. Wow! Mety mieritreritsika hoe ny tena problema ny échec. Anisan'ny tena problema koa dia ny succès. Satria maro amin'ny olona tsy mahazaka an'izany ka ny fahombiazana omen'Andriamanitra indray no anariny an'Andriamanitra. Antany Solomon. Dikan'izay sary-piaro Andriamanitra ny amin'ny fiarahantsika aminy. Matthieu 6:33 minaran' Jesosy katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zany rehetra zany. Inona le fanjakan'Andriamanitra saina katsahana? Zay no mahatonga pastera tena tonga dia voaziko ny vola to dia omeko aloha n'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra aloha. Tena zay ve le izy? Lasa fanao sisa le izy hoe ohatrinona ny vola androany atokaniny ny tompo. Inona ny tompo? Zay. Mihina fa falo ny tompo amin'iny. Sura ve ianao fa mifanokananao zay ho an'ny tompo mampitsika azy, ianao tsy mivavaka, tsy mba maki tenin'Andriamanitra, tsy mba miresaka aminy, tsy mba mandoalika koa leo anatrehany, tsy mba mibebaka, tsy mba mandiny tena, inona ny tompo? Sura ve ianao fa faly ve ny tompo amin'inona ny tompo isa-maraina iny? Miverenao ny teny. Vola ve mahafaly an' Jesosy? Hoe ary tonga avy any ilay lehilahy nanatitra fa natitra ngeza, ary tonga dia nioraka ny tompo hoe alleluia. Misy an'izany ve ao? Tsisy. Ny manaitra an' Jesosy le olona manana fo mangetaheta, le olona manana finoana manome lanja n'Andriamanitra sy ny heriny. Fa inona ary le hoe fanjakan'Andriamanitra? Lasa teoria be dia be, katsao aloha fanjakana, dika le katsao aloha fanjakany makany am-piangonana aloha isa-maraina. Dia tonga isa-maraina antsika fa bata be atsika eto ny saintsika ny ampiasana. Dia sura ve tsika fa tena zay ve le katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina? Eto ianao zany. Dia efa mihaino fotsiny sofinao. Ho tahiny ianao. Amen. Miova ianao. Lasa aloha. Matthieu 12:28 aminaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy, fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoako ny demonia dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Fanamasina zany le voatendry sy tondrono ny fanjakan'Andriamanitra fa tonga. Luc 17:21 ny olona na hoe indria ety na ery hoe tongava aty aminay fa aty aminay ny fanjakan'Andriamanitra fa zao izy ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, fantaro ny fisiany fanamasina ao anatinao. Ya, anampy ny fotoana maraina atonga anao ametraka ny sarobidiny fisiany fanamasina ao anatinao. Fa raha tonga eto fotsiny ianao ka tsy mahay mametraka ny sarobidiny fanamasina ao anatinao dia lasa ohatrany hoe verina religion le izy. Lasa fomba fotsiny fa au lieu de mandresaka alahady resaky ny sabotsy dia lasa mandresaky ny larobia. Ny andro fotsiny miova fa le fomba fiatrentsika azy ny sanatria
mbola zay le anton'le fianarana atonga ny ao anatinao ho avaozina fa mba tsy handeha ampahazarana. Inona no entin'ny fanamasina? 2 Corinthiens 13:14 avereny hoe communion. Zao tsy tio raha tsy Andriamanitra ny teny hoe communion. Na faran'izay mahay mikaroka be anatin'ny baiboly ary ianao tsy hitanao zany raha tsy Andriamanitra miteny hoe communion valin'io reto. Zay ianao vao mahita hoe aika le nitenen'ny tetika aika communion. Andrasany raha olona manana problème mbola zao mba makaleka ka tsy aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia avy amin'le problème mbola mahatery azy ny interpréteny an'le fanjakan'Andriamanitra aloha. Anao sacrifice mihitsy aloha andro amin'ny maraina omeko amin'ny pasteur ataolo ny karamako. Izy amin'io tsy miombona amin'ny tompo. Satria zay no heveriny tenenina akaikinao tandremo le hoe zay ny heveriko hoe miverena amin'le notenenin Jesosy hoe sy le tiany Jesosy ho tenenina hoe séminaire ny ampiavaka an'izay tenenin Jesosy sy izay tiany Jesosy ho tenenina. Le tenenin Jesosy mety azo raisin'ny olona rehetra zao ny tenenin Jesosy zao ny tenenin fa inona le tena tiany ho tenenina eto zao fakina aminaran'i Jesosy ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny communion avy amin'ny fanamasina. Vao milaza zantsika hoe fanamasina communion keny ao ambadik'izay. Nefa ny akabazany vao miteny hoe fanamasina to dia hoe mangovotra ny hevitrano. Possible fa tsy midika hoe tsy mangovotra dia tsisy communion tandremo koa zay. Mangirintsina ny lamosina possible fa tsy ny lamosinao no mamaritra fa eo ny fanamasina. Ary afaka angirintsina daholo ny vatanao iray manontolo nefa mety tsy miombona aminy ianao. Sensible fotsiny no famandrahanao hoe tena eto Andriamanitra eo izy fa inona ny ataonao aminy raha eo izy. So dia miady aminy ianao nefa izy eo. Izy ene eo dia divanao fotsiny izy vao maraina ahoana ihany ny valimbavako. Iana zao vao hitako amin'ny story fa amin'izao ny azo zativa firy taona sady iny taoriana kio vao tonga. Tadidiko tsara mihitsy za efa firy taona nompo anao iny Jesosy miady amin'ny Jesosy ianao tsisy communion ne zany. Hitanareo amin'izay ve le izy? Ny rahana tonga eto hiteny hoe azy divana ho nisy. Sa mbola anoy? Ho avadiko amin'izay mihitsy anoy. Tsy lasa lavitra amin'izany. Ianao miady amin'ny teranao mila resy ianao. Hiady amin'Andriamanitra. Jereo fa io fanamasina kay communion kay io ohatry ny tsodrano kely ny tsipalotra indray mandeha izy fa ho an'izay tsy nitenenana Jesosy le izy dia ohatry ny maivana io teny hoe raisy ny tsodrano dia ohatry ny tsodrano tsy hoe tsodrano fotsiny le izy fa vérité be tokony hanaitra antsika fa ny fanamasina izay fanjakan'Andriamanitra ho anatintsika asain'Andriamanitra katsahana communion aloha. Karaha miteny zany Andriamanitra katsahana fanjakan'Andriamanitra aloha ny dikan'izay atao vita communion tsara ianao aloha manaovanao ny zavatra rehetra. Jaonina 7:12 aminaran'i Jesosy ry malala mangataka mba ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ene ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa inona ary zany le hoe ambinina le fanahy? Inona le fiainam-panahy prosperius? Inona tian'Andriamanitra hoe za efa te hiditra any amin'le ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra bloqué amin'le hoe ny amy aloha. Ny amy aloha vao ny homme sy ny femme. Fa inona loatra io eto dia teny aminao fa communion io. Ny olona feno fiombonana amin'Andriamanitra ny amana ny ainy no atao hoe ambinina. Tandremo fa misy karazana fanambinana. Dikany hoe fanambinana mety izay atao vita izay natomboka, tafatsangana izay natsangana. Mahafinaritra zany fa tsy zany ny fiainana satria Jesosy ny fiainana. Misy fanambinana mandeha miseho mamoaka résultat nefa fanambinana tsisy Andriamanitra. Dikan'izay ny fanambinana tsy midika hoe Andriamanitra. Fa inona zany? Andriamanitra égale inona zany? Andriamanitra égale communion. Dia averiko ty teny ty raha tsy niteny an'izany Jesosy dia tsy takatritsika zany. Fa rehefa niteneniny ray mandeha zay dia mimisokatra daholo eo anatintsika hoe why? Misy diso zany ny fomba nandraisako an'le teny eo amin'izay le izy. Raha vao diso ny socle ao anatinao
le fomba ndraisanao azy dia lasa diso. Ohatra plateau misy sira ndraisanao gâteau dia avy eo teneninao fa misy sira le gâteau, nefa nanao le gâteau teny tsy nasiko sira ny aingata ty amiko. Azonareo ve zany? Na ohatra hoe ataonao anaty vera misy rano le gâteau, azonao sary an-tsaina tsara ve? Dia menimenina ianao hoe feno rano le gâteau, nefa le nitsenanao an'le izy no nandiso an'le izy. Tsy haiko razonareo zany, mba ataovy azo moa e. Zay mahatonga antsika zany tsy tokony hoe ary maninona ary anina tsy dia mpamonjy sekoly izy atratra tsy dia mivavaka fa ambinina tsotra mivalina. Ie, satria eto ambony tany possible ny fanambinana na tsisy Andriamanitra aza. Ary tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra ianao dia ho tarafina amin'ny fanambinana ny fiainanao ny fisiny, zany koa mbola diso. Hoe ny zanak'Andriamanitra tokony hanana fiara, Jesosy tsy nanana pondrako. Be dia be ny ranjo Rover sy BM double pied. Tsy midika indray zany hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny azahoanao fiara, tsy zay le tiako tenenina, ary tsy zay le izy. Fa tsy hoe tsy maintsy ho zay ka terena ho zay ary ianao mihitsy tsy azo aina miara-mivory daholo aiza amrehetra zany mbo fiarako. Adinon'Andriamanitra, satria ve tsisy fiara ianao dia adin'ny tompo ve? Tsy marina zany. Amboarina any anatinao any fa Jesosy tsy manadino anao zany, ary ny valeur anao tsy avy amin'ny zavatra anananao. Amboarina ny sainao, mety tsisy ninninina ianao, mety vorokitsay, mety inty hoditra rameva, ceinture cuir kosa aloha fa ny sakafo anao mety tena izy tsy ninakadradraka fa valala sy tantely, fa Jesosy ny teny ino lehibe indrindra amin'ny zinatera be vavy. Araka ny tenin'ny pasteur zay hoe rehefa maty izy tsisy discours, tsisy vatapaty akory, tsisy corbillard, tsisy fivoriana, tsy hoe tao amin'ny katedrala enjana le atao Jerosalema, satria lelan'Andriamanitra be. Ohatra ny narino ohatra ny fatina alika ary angama sanatry fozy Andriamanitra hoe tsy an'le nanim-pazana fatany fa le fijoroany tamin'izy mbola velona mihitsy. Ka tandremontsika zany mamariparitra hoe ihany reny kosa aloha ny tena mpanompon'Andriamanitra. Tandremo Andriamanitra ny mahafantatra ny tena mpanompony ary ny zava-dehibe. Tsy hainao koa mitena ihany na ny tena mpanompony, iny zao tsy mpanompony, iny zao mpanompony. Iny ohatra ny mpanomponompony ohatra ny tena tokony ataonao dia ianao aloha, ianao izy. Ianao ve mpanompony sa tsy mpanompony? Aza ndray mpanompony fa zafanao amin'izany. Ae, manana ny toetrany tsara ianao zany, tsy manondrana, tena ty azy, tena azy. Misy indray ny fanambinana amin'ny prospérité mandeha amin'ny principe biblique nalaina avy tao anatin'ny Baiboly, tsongaina le ohatran'ny mahafinaritra ireny fa tsy kitihana le miombona dia tsisy fiombonana ihany le olona. Mahomby izy avy amin'ny principe biblique fa tsy miombona amin'Andriamanitra izy. Aza vao pastera zao ary mamafaza mihodina kely eto, mila manome anao, mihodina kely ty misy ten'Andriamanitra manambara fa zay any postinao rehetra kofy daholo, nefa ianao andeha andoha jirama. Le vola nefa nangatanao mba andoavana jirama, dia zany ndray zany ny anery alizy mba hoterinao ty amin'ny kesy. Tsisy resaka mihitsy ny hoe ianao efa vita fihavanana amin'ny tompo ve aloha, satria alohan'ny manatitra mila vita fihavanana. Safona fotsiny atera aloha dia fitao any an-trano ny fihavanana avy eo, satria maiky amin'le ho aterina fa tsy maiky amin'le fihavanana. Principe biblique mila manome anao. Dia na pasteur zany ohatra ny raha tsy saina kely, tsy maninona zany fa manomeza fotsiny aloha. Azonao amin'izay ve le izy? Tsia, tsy eketsika zany hoe sady ratsy saina manome. Ka ao amin'ny communion tsisy ratsy tsony ao anatinao, tsy ratsy saina zany tsony zany ianao, tsy ratsy saina mijirama, tsy ratsy saina amin'ny fitondrana. Any mito dia kitihantsika daholo le marary rehetra. Resabe amin'izay ny ambony rehetra raha vao tsy tsaboana daholo le zany rehetra zany. Eo zaho any amin'ny tompo fa zaza resana momba firenena, resako momba firenena fa eo ianao no mety ho tavela sanatria raha vao tsy vitanao eo no miombona amin'i Jesosy. Allô, ny ao am-pon'Andriamanitra dia miaina communion aloha ianao vao ataonao ambinina zay ataonao. Na sendra ny andalam-panambinana anao ary ny tompony tonga ny amin'ny raha lanitra dia tsy ahoanao zay fanambinana zany, satria ny fiombonanao efa maiky ianao amin'ny fiaviany. Avereny communion aloha me mazava ve?
mazava e aza mifantoka amin'ny vahaolana mifantoha amin'Andriamanitra. Aza mifantoka amin'ny vahaolana amin'izay vahaolana mety ho ilainao mifantoha amin'Andriamanitra. Aza mametraka planina mahaolana mametra planina iaina fiombonana. Ozy izy ny Eobolina 23:4 amin'ny anaran'i Jesosy, ary aza manasa tenana-karena, aza entina amin'ny etaentan-karena ny fahendrenao. Ok arany hoentiko anaovana iny zany no fahendreko. Eobolina 9:10 ny fahatahorana an Jehovah ny fiandoham-pahendrena. Ampiasao atahorana an'Andriamanitra ny fahendrenao fa aza ampiasaina azahoana harena be. Hitanareo amin'izay zao zavatra mihamazava. Aza mitady fahendrena hoe ahoana no ahomby azako, fa mangetaeta ny aina communion mianara ny toetra n'Andriamanitra. Asana apôstôly 10:7 hatramin'ny 9:4 amarantsika anaran'i Jesosy. Ary Corneliu nahita miharihary tamin'ny fahitana rehefa tokony tamin'ny ora fahasivy atoandro. Indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy dia nanao taminy hoe ry Corneliu ary noho nibanjina ilay anjely izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko. Ary io ilay anjely taminy nifivavaka ao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Andiny 4:7 ka hatramin'ny 9:7 amin'anaran'i Jesosy 44-46. Raha mbola nilaza ny teny izany Petera dia nilatsaka tamin'ny Corneliu menakavy nandray ny teny ny fanamasina. Corneliu zany tsara fo fa tsisy fanamasina. Raha vao tsisy fanamasina nefa dia tsy afaka miaina communion. Fa maninon'Andriamanitra maika be tonga dia aniraka amin'ny Petera mba handray ny fanamasina ary Corneliu tsara fo. Mihina fa azonao amin'izay mivalana satria ny olona tsara fo dia tian'Andriamanitra handray ny fanahiny mba hanana fiombonana aminy. Mazava ane zany. Corneliu nanana fo tsara, avy reny hoe fo tsara. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy mbola nanana ny fanamasina satria rehefa nitory teny Petera vao nandray ny fanamasina izy. Tsy afaka niaina an'ilay communion eto ny fanamasina ny Corneliu na dia nanana toetra sy fo tsara azy izy. Dia jereo amin'izay ilay intervention n'Andriamanitra afaka navelona hoe mahafinaritra Corneliu. Tena tiako Corneliu. Ie, tena tiany fa tonga dia nandrahany amin'ny Petera mba handray ny fanamasina. Atao inona ny fanamasina ho voaray ny Corneliu nefa izy rehefa tsara toetra. Hitondra zavatra mbola tsy niainany, tsy le fahatsara toetra efa niainany ny eto ny fanamasina fa le communion mbola tsy nananany. Tsy fo tsara no tadiavin'Andriamanitra. Nefitsika nisy fotoana efa niteny izay hoe fo tsara ny tadiavin'ny Tompo, ataovy tsara ny fonao. Dia rectifie-tsika ilay izy, tsy fo tsara no tadiavin'Andriamanitra fa fo miombona. Communion. Tsy hamitaka anao zany lesona zany. Io Corneliu nanana fo tsara izy fa tsy en communion amin'ny Tompo. Andriamanitra zany faly be hoe tsara ny fijoroany fa tsy ao amin'le tena iandrasan'Andriamanitra satria Corneliu tsy nanana communion tamin'Andriamanitra. Tsy tsinony le izy satria izy ary mbola tsy nandray fanamasina fa tsinonao andro amarina rehefa manana fanamasina nefa ianao mbola tsy miaina le izy kosa. Aza ampitoviana amin'ny Corneliu ianao. Ary hitako anao ohatran'ny mbola tsy dia miaina communion fa angainao mbola tsy nandray fanamasina indray. Ianao efa manana fanamasina zany tetete foana eo. Ampiasao tsara ny safidinao, fantary ny asaribidin'le programa ataon'Andriamanitra. Andriamanitra zany nanome ny fanahiny mba tonga antsika hiaina ny communion. Draindray nefa le communion mihitsy no adinitsika sy amaivantsika ambara-pa tonga ny fotoana hiteren'Andriamanitra hoe io momba karakara ao tsara e. Amen. Vao tonga ny fanamasina tonga dia niteny tamin'ny teny tsy fantatry Corneliu. Misolo vavan'ny Corneliu ny fanamasina tamin'ireo fahalemena tia noresena amin'ny fitarainana tsy azo tononina. Maika tena mampety ny fiovana ny fidiran'ny fanamasina ampiainanao communion. Tonga dia nankalaza ny fahalebiazan'Andriamanitra. Azo atao mankalaza ny fahalebiazan'Andriamanitra na tsisy communion ary.
ny olona rehetra afaka miteny lehibe Jehovako fa mahavariana tsy ao amin'le parole le izy fa ao anatin'le fo le andrasan'Andriamanitra. Dia io amin'izay mahatonga le hoe rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia misy valeur le célébration ataonao. Alléluia. Mino aho fa tsy ho varim-barintsika. Raha ho akaiky ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Be dia be ny karazam-piombonana raha ho akaiky. Fiombonana ara-pifampiresahana conversationnel. Ampitomboiny fotoana hifampiresahanao amin'Andriamanitra. Fiombonana resaka réconciliation mihavana ianao amin'Andriamanitra. Communion préférentielle lasa tianao zay tian'Andriamanitra dia tsy tianao zay tsy tian'Andriamanitra. Manaraka ataontsika ny listin'izay fa izay mba tadidiko eto solo. Amen. Fandaontsika hiverina eo amin'ilay mahatery an'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany. Ary io firaisana amin'ny zanany io dia entin'ny fanahy masina. Tena kaikinao miantso anao amin'ny fiombonan'Andriamanitra hoe valio le antso hoe. Avereny zay valio le antso hoe. Anam-piadanana ianao hoe dia ho feno fisaorana ianao hoe. Amen. Manomboka androany zany vao maraina ka tsy aloha fanjakana tonga dia communion. Vao maraina communion zany. Aza manao bonjour ny vadinao akory. Bonjour Jésus aloha. Aza mangarigarika le mpivady rehetra manao zany no izy zany. Fa tsy hoe bonjour chérie aveo bonjour Jésus. Namody matrilo hoe bonjour Jésus. Raha manahirana. Mahazo toerana tsara le hoe Andriamanitra aloha rehefa en communion amin'Andriamanitra. Miombona. Théorie zany resako zany sy pratika. Iaino le izy. Reneso any anatinao mihitsiny hoe tena miombona amin'Andriamanitra zany. Oay, ohatrony tafa renge le izy, ohatrony tafasaraka aminy zany. Dia avereno aingana. Dia mangata amin'Andriamanitra mba ho voatahiry 24 heures sur 24 minutes seconde mandritra ny journée anao ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Ao aorianan'izay afaka mamoaka toetra tsara amin'izay ianao. Valable le toetra tsara avoakanao ao aorianan'ny communion. Mety zay eritreretinao fa tokony atao ho an'ny tompo ambadiky ny fitariany rehefa en communion aminy ianao. Ndao tsika hitsangana. Avaovao ny tananao. Hoentinao hatren'Andriamanitra ny fonao. Miresaha amin'Andriamanitra mba ho resy lahatra ny any anatinao any hiaina fiombonana. Sotranao zay ray aminaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny fanairanao anay isan'andro atonga anay hiverinao amin'ilay mahatery. Nisy taona tsy nahafantatra izany zay fa rehefa niteny ianao dia misokatra ny ao anatinay halala. Fa communion no fototry ny fiarahanay aminao. Androany zay dia mbola hamaly indray ny antsonao atonga anay hiombona aminao. Hamaly zany antso zany isan'andro zay. Mba tonga anay ho feno fiadanana ary ho feno fisaorana sy tsodrano ny vavanay. Vavaka izay Jesosy mba ho tonga saina ary tsy ho varim-bariana mihitsy. Hanokana fotoana tonga an'ilay communion miaraka aminao ho maro toerana, ahazo toerana ary tena ho tanteraka. Tsarovo izay rehetra tonga eto mifanatrenao indray androany. Mety tsy zany ny tian'ny olona henoina. Mety zavatra hafa mihitsy fa mangataka izay mba tsy ho le fahazaram-piatrehana ny fanatrehanao. Tsy le mahatery eo amin'ny nofo fa le tianao mba hiainana satria te hitanao zay hanamora sy hanafaingana ny zavatra rehetra. Rehefa mety ny fonay miombona aminao amin'ny zavatra rehetra. Tsarovo izay rehetra miatrika ady fahasarotana tafiotra ao anaty olana misy vesatra. Mety misy aloka manaloka mihitsy ny fiainany aoko fotoam-panafahana azy ny fotoana fanatrehanao. Ambadiky ny teny teraka ny etaitany anatiny tena hiombona aminao. Vavaka izay mba ahita ny voninahitra ao ambadiky izany. Tsarovo ny tsirairay avy izay tonga eto mba tsisy na dia ray araka natsapa hoe miala eto izy dia toy ny tsy niaona taminao. Ataovy mahatsapa izay fa avy niaona taminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety no fanatritsika dia tonga dia tsodrano dia hirava me voninahitra ny tompo hatrany amin'ny zavatra rehetra. Misy toana tena hoe interpréter tsika amin'izay mandresy lahatra tsika ny teny. Zay ny dangereux indrindra.
raha olona mbola voafatotro ny toka zao mamaky tenin'Andriamanitra dia hoe tena andrany tompo ary tavaiko satria mbola resy lahatra izy, tena resy lahatra be izy. Ho an'ny olona hafa moa dia rongony fotsy madio ary nanaovany Eliko, nanaovana le izy fa tsy nifohana. Tena amin'izay le interprétation mbola voafatotro eo amin'ny nofo daholo. Solomona aza dia reny le mahafinaritra mbola mahatavela no raisina ho modely fa tsy Jesosy. Nefa Jesosy no modèle. Jereo tsara fa Jesosy alohan'ny mandeha miasa mivavaka, eo ampiatrehana asa mivavaka, fa vita asa mivavaka, vavaka foana izy. Ohatr'izany koa zany tokony ao anatsika. Dia izy tsy hoe hay telelele hay fotoana mivavaka najanony roatra ka mampiferinana le hivavaka. Ataovy mitanao mitsy hoe tena faly ianao dia resaka aminy hitondra ny any anatinao. Hitanareo ve le diso lasa diso hoe fierinay pasteur zao mahavita 12 heures tsy miato mivavaka. Na zay fiteninao azy eto dia foana daholo le 12 heures. Satria zany amaivaninao zany le manao 30 minutes reny ohatra. Tsy ratsy le 12 heures fa sy fiombonana. Zay ne mahatonga pasteur 2 minitra isa-maraina fa feno fiombonana be mihitsy. Aiza ny abetsaka zany fiombonana 2 minitra zany, tena marina aminao zany. Omenao fotoana mihoatra ny tompo rehefa tena miombona aminy ianao. Ka le fotoana ne pasteur ohatrany tsy misy. Ny olona tsy manam-potoana le aleviny reny. Karaha tonga eto ianao mbola tsy alevina, mbola manina zany ianao. Nay ianao amin'ny telo maraina dia efa mifoha amin'ny 2 zany. Mba fantatrao fa ianao mifoha amin'ny 2 maraina miombona amin'ny tompo, milamina ny zorony ianao. Anatin'le milahatra adiny telo iny, ianao reny tsongainy olona avy ianao ty fa androany le numéro enao tonga dia miditra aloha vokatry ny communion daholo zany. Ny olona rehetra lany crédit miany tsy mety mahazo, ianao antson'le olona fa tsy ianao miany communion amorain'Andriamanitra le izy satria tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Mikarakara dossier ianao ty ramose tena 10 taona ty vao vita. Tsara communion ianao, maika be ianao fa 10 minitra dia vita ne. Gaga ny 10 minitra ny ianao. Andraso hoe mba andramanena ne, vao niditra 20 taona indray vao vita ne. Satria tsy le izy tsy hoe sokafana dia ho an'ny rehetra. Fa le tsara communion no misitraka. Mame exemple raha nofo be mba ho azonao hoe Andriamanitra ny réel be, afaka hanao intervention izy eo amin'ny fiainanao. Datsika hitsangana ary. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teny vavaka izay mba tsy ho teoria be le izy fa tena hiainana zany izay menakavy. Dia misaotra satria raha tsy niteny ianao tsy nisokatra amin'ny masonay ahita hoe ay ny fanjakan'Andriamanitra tokony ho katsana dia ny fananao masina mitondra communion. Aike niantso, tsy hoe miantso ao pasteur ianao fa niantso hiaina communion. Raha tsy nomenao zany teny zany Jesosy dia tsy hitanay zany. Satria tsy hoe ao ambadiky ny fahaiza-mikaroka fa ao ambadiky ny fanekenao hanambara miafina. Amin'ny anaran'i Jesosy no isaorana isan-kasitrahana anao. Tsarovy ny journée an-tsiraray avy indray androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka ny fiombonanao amin'ny tompo. Hitohy ny fiombonanao amin'ny tompo. Tsy ho tapatapaka ny fiombonanao amin'ny tompo. Ary mahita fa ho tianao ny miombona amin'ny tompo. Mandehana dia misy trano fandresena avy amin'i Jesosy. Amin'ny lafiny rehetra amin'izay iainanao, tsy ho resy ianao, tsy ho lava ianao, tsy hisy fafambaraka izany eo, fa izay miara-miaritra aminy dia hiara-manambonahitra aminy. Mandehana dia miverena miaraka amin'ny vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Zadino fotoana antsika amin'ny zoma sabotsy izao etsy mitrampokin'olo.